Setry ny finoana indray kosa mankalaza ny fafolo taonany amin'ity taona ity ny trano fivavahana vahoan'ny oloko amin'ny Rampitso eny amin'ny Kianjaben'ny Coliseum no anatanterahana ny fitaovavahana lehibe anasany ny mpino rehetra toy izao ny fanazavany ny mpitarika ny fiangonana. Ny fotoana Rampitso asabotsy 13 volana septambra ity moa dia fotoana lehibe tokoa ho tanterahany trano fivavahana vahoan'ny oloko eto Madagasikara. Ho fankalazana ny fahafolo taona ny joron'ny trano fivavahana vahoan'ny oloko izay ho tanterahana sy ho toto-saina etsy amin'ny Coliseum de Madagasikara etsy Antsonjombe mazava ho azy. Manomboka amin'ny 7 fotoana io ary mifarana ny amin'ny tolatolak'andro any. Tahaka ny fitoam-bavaka rehetrarehetra dia misy fideranan'Andriamanitra ao, misy vavaka zay ho atao, isy tenin'Andriamanitra zay orenesina ao anatin'ity fotoana ity. Fa ny mampiavaka kely an'ity fotoana ity fotsiny dia maro moa ny olona no nametra-panontaniana hoe maninona natao teny amin'ny Coliseum no nanatanterahana an'ity fotoana ity dia tsotra ny antony. Tena tiana ho porofona amin'ny olona rehetrarehetra fa ilaina ny fivavahana ary mila n'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao. Ny fiheverana manko hatramin'izay dia zany olona mpivavaka zany olona ohatra mampalahelo, mipitrapitra mampalahelo. Ary raha misy olona mivavaka ary ohatra ny latsain'ny olona sy mezan'ny olona hoe olona lany atao nareo tsisy atao lany andro amin'ny fivavahana fa tsisy Andriamanitra mamonjy zany. Fa ity fotoana Rampitso ity dia tena tiana naporofona ho hitan'ny olona fa na iza na manahoana hery sy tanjakanana na ny voninahitra na ny volanana sy ny toerana misy azy dia tsy maintsy mila n'Andriamanitra izy ary mila vavaka izy. Ary io moa dia izy vavaka ho an'ny marary, ho an'ny manana olana, manoloana an'ireo karazana zavatra tena manahirana amin'izao vanim-potoana izao ho porofona ao anatin'ny fotoana io fa mahavita zavatra ny fivavahana. Fa tsy fandanin'andro, fa tsy fandaniam-potoana, fa tena mahavita zavatra ny fivavahana ho an'ny olona zay tena mitady azy. Izay anasana manokana zay tsy hanavahana nizaniza, tsy hanavahana tokom-pinoana, tsy hanavahana fiangonana, tsy hanavahana na mivavaka na tsy mivavaka na finoana hafa na kristiana na tsy kristiana, afaka manarika ny fotoana io avokoa itsika menakavy. Amin'ny 7 ora maraina tsy diso etsy amin'ny Coliseum de Madagasikara etsy Antsonjombe ny tenako no hitondra ny vavaka, hitondra ny tenin'Andriamanitra amin'ity fotoana lehibe sy goavana ity. Mirary atsika menakavy ho tonga soa ary ho tonga mialoha satria tsy omby toerana io Rampitso.